Tontolon'ny fizahan-tany kosa indray dia foana-treto ny fandoavana ny saran'ny viza ho an'ireo vahiny mijanona. Latsaky ny tapa-bolana eto Madagasikara raha ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana. Antony io ny fanokafana malalaka ny sehatry ny fizahan-tany sy isotonana an'ireo vahiny. Avy any ivelany ho avy hitsidika ny Madagasikara raha ny fanazavana. Miatrika ankehitriny ny fepetra mikasika ny fanafoanana ny fanefanany saran'ny viza ho an'ireo vahiny tonga eto Madagasikara izay mijanona mandritra ny fehim-potoana latsaky ny tapa-bolana. Natao izany no famporosiana ireo vahiny hitsidika ny eto an-toerana sy ho fampihodinana ny sehatry ny fizahan-tany taorian'ny fisokafan'ny sisintany ny taona 2024. Mandavataona ny eto amintsika fa tsy amin'ny saison dia tena efa fanampiana fotoana lehibe ho an'ny mpizahan-tany. Totsika maka ny fepetra anankiray dia resilazitsika fa raha misy vola very amin'ny fidiram-bolam-panjakana iray dia mba ny hafa indray izy no miverina. Raha hitentsika hoe taloha 30 na 35 € ny viza alohan'ny mpizahan-tany, izao ilay izy natao tsy misy ny vola izay lanian'ny mpizahan-tany anankiray amin'ny ankapobeny dia 100 € par jour na 100 € isan'andro. Ka hitantsika raha tonga ilay olona mijanona 10 andro eto dia efa lavitra loatra amin'ny vola izay ampidirana viza ny devise miditra amintsika ka azo lazaina fa mahazo tombony izany tsika amin'ny izay fanalefahana izay ny vidin'ny viza. Mitombo tsikelikely amin'izao fotoana ireo mpizahan-tany tonga eto Madagasikara taorian'ny fikatona navokatry ny valinaretina Covid-19. Tafakatra 720 sy iray alina izany nandritra ny volana janoary lasa teo. Raha toa ka 770 sy 790 ireo mpizahan-tany tonga teto an-toerana ny volana janoary 2024. Hitsankilany, tsy misy atreto ny paikady mazava napetraky ny fanjakana amin'ny fanarianana ny sehatry ny fizahan-tany raha nambaran'ireo mpisehatra. Isan'ireo olana misy ny tsy fahampian'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany matianina. Raha iverenana, 700 ny mpiasa teo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany no nalefa chômage teknika nandritra ny 2 taona nisy ny valinaretina. Raha toa ka 200 natsatra tanteraka tamin'ny asa niaraka ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Ny ankamaroan'ireo mpiasa matianina ireo izay niova asa ka mahatonga ny tsy fahampiana arakolona eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ankehitriny.